Nirona bebe kokoa tamin'ny fidinana ifotony sy ny fianona ny olan'ny vahoaka ny filoha Marc Ravalomanana androany tamin'ireo faritra izay notsidiany. Toy izao no nandraisan'ireo mponina tetsy amin'ny fasan'ny Karana any filoha Marc Ravalomanana. Narakan tatanay saya kok masa nak katanya. Naneo ny alahelony sy ny fasahiranany amin'izao vaninandro izao ny olona sy ny vahoaka nandray any filoha Marc Ravalomanana ankavaliany. Noho nizahay président Kazara raha mahita arapaka isanandro. Ny olana ao anatin'ny tokantrano anefa tsy maintsy atrehana toy ny ofatrano sy ny jiro ary ny fampianarana ny ankizy satria misy ireo tsy maintsy andoavana saram-pianarana amin'izao fotoana izao. Amin'ny maray aman-dreny ny vahoaka malagasy azy dia niainetaitan'ireo vahoaka sendra azy ireto ny filoha Marc Ravalomanana. Tonga aty aminareo iaino anareo dijery dia ijoro an'izay fa zamatazo taoriny teto amin'ny tsena kely teto dia niazo ny toby fiatsonana fasan'ny Karana avy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Raha atao banky tokana ny dinika ny fanaovany tamin'ireo vahoaka androany dia manao hoe averina amilony ny fiainan'ny vahoaka malagasy eo amin'ny sehatra rehetra. Efa narahy ny asa izany ka niporofoiny tamin'ny dingana lehibe izay nampisongadina any Madagasikara taty Afrika nandritra ny fitotaona nitondrany. Ohatra ny resaka lalana, isan'ny nanenjehana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nivohy ny fanamboaran-dalana ary tao anatin'ny biletasy ny sary famantarana ny Antokotimaza dia nasiana hoe amboarina ny lalana eto Madagasikara. Nahavitany ray alina kilometatra latsaka kely kanefa nivoizin'ny mpanenjika azy ny hoe lalana nga azo hoanina. Raha nilaran'ny Madagasikara eto Afrika nefa raha ny fanadiadina nataon'ny Agence Ecofin tamin'ny taondasa dia laharana fahaenina amby telopolo amin'ny firenena afrikanina misy valo amby telopolo i Madagasikara. Rehefa tonga ny fanjakana titezamita dia tsy nisy fikojakojana fa miapotika ny lalana teto amintsika. Taty amin'ny fanjakana Rajoana Ramampianina vao nisy ny fanamboarana sy ny fikojakojana izay misy aza ny asa atao no ezan'ny fanjakana ankehitriny ho amin'ny anarany kanefa ao anatin'ny fitohizana ny raharaham-panjakana. Eo amin'ny sehatry ny mpiasa-panjakana tamin'ny taona 2004 no nisy ny fanamboarana goavana ny Marc Rama mpitandro filaminana toy ny polisy sy ny mpiandry fonja ka nampidirana ireo tombontsoa maro tao anatin'ny karamany izay tsy nisy izany teo aloha. Torak'izay ihany koa ny mpampianatra mpikaroka eny amin'ny ambaratonga ambony, ny mpampianatra eny amin'ny ambaratonga voalohany sy faharoa, ny mpitsara sy ny sisa. Tamin'ny fotoana nitondran'ny filoha Marc Ravalomanana ihany koa no nandraisana ilay tombontsoa manokana rehefa andeha hisotro ronono ny mpiasa-panjakana. Nanomboka ny taona 2004 ihany koa no nanomboka nandray fanampinana avy amin'ny fanjakana ireo mpampianatra FRAM. Maro ireo zava-bitan'ny filoha Marc Ravalomanana ka ny fotoana toy izao no mana-pirofo fa tena mambahoaka hatrany ny tenany. Tsy misy izay tsy miaiky azy fa mafy ary manana ny maizy azy ny filoha Marc Ravalomanana eny fa natrany ivelany aza mbola mampiteny ny anarany'ity filoham-pirenena teo aloha ity. Ny taona 2017 dia voahosotra ho lehilahy mendrika ny filoha Marc Ravalomanana araka ny fanadiadina nataon'ny African Leadership Magazine.